vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba asy amin'ny fofian'ny fifaliana no iarabako atsika menakavy a androany a dia iresaka zavatra anankiray mahakasika ny fo sy ny fisainana mba hitahin'andriamanitra atsika menakavy fa le mirabatsika rehetra tia ampitan-dranomasina tia frantsa atia Europe atia Dubai atia Asia atia Maurice atia La Réunion sy manerana izao tontolo izao zay manaraka direct ity fandarana ity amin'ny alalany tambajotsa serasera izany araka ny efa fatatsika fetraky ny alarbial ny tenako dia manao fandarana direct amin'ny Facebook mba ho atsika menakavy atia ampitan-dranomasina ny angatahako dia mba hanaparitahana maximum hipartager narak' zay tratra mihitsy ity fandarana ity any amin'ny namana any amin'ny fianakaviana alefaso any amin'ny MP any amin'ny messenger any amin'ny Facebook sy ny sisy aitsika zany mba mandefasa faravakely ny olona ray ianao mandefa any amin'ny namana folo na namana roapolo tsy haiko ahoana ny fanaovana azy na alefaso any amin'ny groupe misy anao fa mba faravaratsy mba misy olona ray na roa miaino an'izao fandarana izao no ny aminao avy amin'ny alalanao satria tsy voatery misy invitation be hoe taratasy be ho zaraina fa manindry bokitra fotsiny ianao ao anaty telefoninao de miparitaka io manindra an'le partager iny fotsiny ianao de fa lasa de fa mandeha ny zavatra rehetra jerevo zay namana na reny olona tsy tia fivavahana reny ary na olona no iverinao fa tsy tia fivavahana dia alefaso any fa reny olo reny mihitsy ny tian'Andriamanitra avonjena reny olo reny ny tian'Andriamanitra ositranina tsara ny manamarika fa ny sabotsy faharoapolo ny volana meny tenako dia tsy maintsy efa tonga eto a Frantsa anatanteraka le vavaka délivrance spéciale ho an'ny fo ivavaka ho atsika menakavy amin'ny sabotsy ho avy zao 13 mai 2023 de mbola eto Madagasikara ny tenako ary tondra fampianarana lehibe aho amin'ity asabotsy 13 mai ity zay anasako sady atsika menakavy eto Antananarivo sy ny manodidina anasika fotoam-bavaka lehibe zay itondrako mambavaka ny fiainatsika io ary itondrako fampianarana lehibe sy goavana izany androany ampianatra momba ny eritseritra sy ny fisainana inona ny mahasamy hafa ny eritseritra sy ny fisainana tena zava-dehibe no andraisatsika izay fampianarana izay ndo tsika aloha ivavaka misaora indrindra tompo satria Andriamanitra lehibe ianao ary Andriamanitra mahagaga Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara matoky tompo fa ampianatra anay ianao sy anoro lalana anay izay zavatra tokony ho ataonay izay zavatra tokony ho eritreretinay izay zavatra tokony ho afaka anay manatena fa ampianatra anay ianao ary tena maro an'retolo reto no kasianao manokana ao anatin'ny fampianarana zay ho renesina eto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen andao maky tenin'Andriamanitra isika arak'izay voalaza sy voasoratra ato amin'ny Jakoba toko voalohany Jakoba tokony voalohany eo amin'ny andininy faefatra amby folo no vakiko Jakoba toko voalohany andininy faefatra amby folo manao hoe fa samy alay-panahy ny olona rehetra raha tarihan'ny filany sy ny fitahiny izy ary ny filana rehefa torotoroina de miteraka otra
ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. Averiko le 15 17 averiko fa samy alaim-panany ny olona rehetra raha tarian'ny filana sy ny fitahana izy, ary ny filana rehefa torotoroina de miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. Amen. Iresaka tsika mahakasika ny hoe eritreritra sy ny fisainana. Inona ny mahasamihafa ny eritreritra sy ny fisainana? Ny eritreritra tsara sy ny fisainana tsara, ny eritreri-dratsy sy ny fisainana ratsy. Inona no mahasamihafa izany? Ny fisainana riavana dia avy atao anatin'ny fo. Tiako voaray anao tsara ity fampianarana ity satria be da be amintsika no manamelo tena amina zavatra tsy fatatsika, de mampafantatra atsika fa ho afaka ianao androany, ny fisainana tompoko dia atao anatin'ny fo no misaina, atao anatin'ny fo no hoana zany filazako azy hoe no fisainana no mivoaka, zay le izy. Fa ny eritreritra kosa dia ato atao anatin'ny eritreritra, ato ny atao eritreritra dia ato no mivoaka ny fisainana. Rehefa mivoaka zany ny rehefa manomboka mamoaka zavatra ny olona dia avy atao anatin'ny fo. Izany no natonga ny baiboly ny teny rehefa mijery tsika atao amin'ny tenin'ny Jesosy indray andro, de zao ny tenin'ny Jesosy eo amin'ny Matthieu 5:12 manao hoe fa avy ao amin'ny fo izy 7:20. Matthieu 5:12 manao hoe fa avy ao amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, avy atao anatin'ny fo zany no mivoaka ny fisainana ratsy, fisain-dratsy de ny von'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny hialatra, ny ampangalaingy, ny fitenenan-dratsy. Avy any anatin'ny fo le fisainana ratsy no mivoaka. Inona ny mahasamihafa ny eritreritra sy ny fisainana? Ny fisainana dia zavatra mitoetra ao anatin'ny fon'ny olona, zavatra efa reserve, zavatra efa mipetraka ao, zavatra efa mitoetra ao. Ny fisainana ny ozy izy ny voalazany Jesosy ndray andro hoe ny rakitra tsara ozy izy no amohan'ny olona zavatra tsara, ny rakitra tsara no amohan'ny olona zavatra tsara. Ary zay ny teniny eo Matthieu 5:7 milaza manao hoe ny voratsy, ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara, ary ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy, ka dia ny vo no ahafantaranareo azy. Raha vo ratsy ny fisainan'ny olona, ratsy ny fisainan'ny olona, avy ao anatin'ny fony. Zay no natonga ny baiboly nilaza any amin'ny Genesis 3:9 fa zao ny tenin'ny Jesosy, tenin'Andriamanitra manao hoe ny fisainana rehetra avy ao anatin'ny fon'ny olona ozy izy de ratsy mandritry ny andro. Rehefa andringan'Andriamanitra, andringana izao tontolo zao tamin'ny safodrano tamin'ny andro Noa, de zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra eo atao amin'ny Genesis 3:9-5. Ary hitan'ny Jehovah babe ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka zay fisainana rehetra avy ao anatin'ny fony de ratsy ihany mandritry ny andro. Ny fisainana rehetrarehetra avy ao anatin'ny fony de ratsy mandritry ny andro. Le fisainana, misy fisainana zany ao anatintsika ao zay efa hoe zay mihitsy natonga n'Andriamanitra nandringana an'izao tontolo zao, ratsy mandritry ny andro. Zany hoe efa nisy zavatra be da be mipetraka tao, de mivoaka fotsiny le fisainan-dratsy amin'ny fiainan'ny olona. De io no nazavain'i Jesosy tao amin'ny Matthieu 5:12 vakitsika tao hoe fa avy ao amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, de ny von'olona, sain-dratsy zany, fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny hialatra, ny ampangalaingy, avy any anatin'ny fo
no ivoahany reny rehetrarehetra ireny. Mahatonga ny olona manao action tena grave be, mahatonga ny olona tena hoe mavita mamon'olona mangalatra mamaky banky de tsy eritreritra mandalo akory reny andeha mamaky banky tsy eritreritra mandalo reny, andeha amon'olona, andeha no violence ao violeko io zanaky ny cousine kio, io ankizy vavy 13 ans io andeha ivioler an'io reny zany tsy eritreritra mandalo fa zavatra efa fisainana mihitsy hoe izao no itondrako azy, izao ny anaovako azy, izao ny anaovako azy. Ny karazana kolikoly sy ny famadihana ny rariny ho lasa tsy rariny, ary ny famadihana ny tsy rariny, ny tsy fahamarinana ho lasa fahamarinana, de efa zavatra any anatin'ny fo. Reny karazana action grave be tena hoe adalana faratapony ataon'ny olona ireny de tsy eritreritra mandalo fa zavatra efa avy ao anatin'ny fo sy fisainana avy ao anatin'ny fo de mivoaka fotsiny ety ivelany. Ny fakambadin'olona, ny fampirafesana tompoko tsy zavatra tampoka, ny fampirafesana. Raha ohatra zao ny vadinao mampirafy na ianao mampirafy tsy zavatra tampotampoka zany, hoe napirafy tampoka ianao teny ambony tomobile, teny ambony bus de lasa napirafy, sendrana anana ianao de napirafy, ny seritreritra nandalo. Non, ny zavatra efa nikonokononina tao, efa nivolavolaina tao, efa nipetraka nandritry ny andro maro tao. Ahoana ny itondrako ny fampirafesana, ahoana ny itondrako azy atao Facebook, ahoana ny itondrako azy atao messenger, ahoana ny fomba anafenako an'io amin'ny vadiko, ahoana ny fomba itondrako ny MP-ako, ahoana ny code secret, sy ny sisa. Na ny code secret anao rehefa mipetrapetraka daholy miaraka amin'ny astérix kely sy ny diège mba tsy afahan'ny vadinao araka an'izy, tena code secret sy tena efa tena mafidy tanteraka mihitsy efa mipetrapetraka daholy reny, na ny chambre andehanana na ny hôtely andehanana efa mipetrapetraka daholy, na ny fomba ampiresahana ny madama na ny fomba ampiresahana ny ranga, efa avy any anatin'ny fo izy reny, no mivoaka ary fisainana zany na tonga an Jesosy sy ny laza mana hoe ny avy ao amin'ny fo no mahaloton'ny olona, satria avy ao anatin'ny fo no ivoahany sain-dratsy rehetra, ny saina ratsy rehetrarehetra anatin'ny fo. Ary amafisy ny Genesis vakitsika te io izy Andriamanitra hoe fahitan'i Jehovah fa be ny faratsin'ny olona, zany hoe le faratsin'ny olona teto ambonin'ny tany, ny adalan'ny olona teto ambonin'ny tany, de ozy izy voalaza Baiboly fa izay fisainana rehetra avy ao amin'ny fony de ratsy ihany mandritry ny andro. Zany hoe mahatonga ny olona manao adalana faratapony, mahatonga ny olona tena manao zavatra tena fahotana faratapony, de zavatra efa avy any anatin'ny fo reny hoe fanolanana zaza tsy ampitaona ireny, reny vonin'olona ireny, reny alatra bevava ireny, ny fisolokina ny namana, ny famadihana ny sakaiza, famadihana ny namana, de zavatra avy any anatin'ny fo no ivoahany reny. Zany le izy. Avaiza nefa io fisainana io dia miditra tsy kelikely avy any anaty eritreritra, miditra tsy kelikely avy any anaty eritreritra. Ozy izy ity tenin'Andriamanitra ity eto amin'ny Jakoba toko voalohany 17 vakitsika teto manao hoe ary ny filana rehefa torotoroina de miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. Eto ambony eto izy eo amin'ny Jakoba toko voalohany 17 de ozy izy fa samy alay-panahy ny olona rehetra raha tarihan'ny filany sy ny fitahany izy, ary ny filana rehefa torotoroina de miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. Eno izao ny mahatonga ny olona manana fisainana ratsy avy ao anatin'ny fony, de tsy ndray andro akory izy io. Ny fisainan-dratsy tsy ndray andro,
ny fisainana ratsy tsy toetran'olombelona ny fisainana ratsy, tsy karaktera tsika avy any anaty kibo ny fisainana ratsy, fa miainga avy atao anaty heritreritra le izy, miainga avy atao anaty heritreritra le izy, miainga atao anaty heritreritra le izy. De misy heritreri-dratsy mandalo, ka ny heritreri-dratsy tompoko zany no ampaherezako atsika mpanompon'Andriamanitra, aza manamelo tena, aza manamelo tena raha misy heritreri-dratsy mandalo ao anatinao. Zany zay manko be da be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra miresaka amiko pastera. Indraindray pastera misy fisainana ratsy atao anatiko ato, misy heritreri-dratsy atao anatiko ato. Io moa zany ampifangaroantsika le saina sy heritreritra, misy fotoantsika manafangaro an'izy io, fa samy hafa ny fisainana sy ny heritreritra. Mahita vehivavy pastera eny an-dalana de ohatrany tonga de manana heritreri-dratsy eny vehivavy iny manana heritreri-dratsy eny vehivavy iny. Mahita ankizy lahy bokosy be de tonga de manana heritreri-dratsy hoe raha mba iny miaraka amiko, raha mba iny miaraka amiko. Mahita ao ampiasana pastera, mahita vola le mipetrapetraky reny, ao ampiasana be fakapanahy pastera de misy heritreri-dratsy atao anatiko tiaka an'le vola, alay-panahy tiaka an'le vola. Misy heritreri-dratsy pastera atao anatiko ato hoe mijery zavatra ao anatin'ny telefona de nahita zavatra nandalo tao anaty Facebook de lasa misy heritreri-dratsy atao anatiko ato, misy fisainana ratsy atao anatiko ato, misy heritreri-dratsy. Enory mpino malala isany raha lasy anabavy raha miheritreri-dratsy ianao de zao aza manamelo tena, satria ny devoly tompoko, ny devoly de afaka mamafy heritreri-dratsy any anatinao amin'ny alalany zavatra hita amin'ny masonao, de afaka mamafy izy heritreri-dratsy. Zavaiko tsara zay. Amin'ny alalan'ny ino mo zany sensation-nao, ny fahatsapanao, mahatsapa zavatra ianao, de possible ny devoly mandefa heritreri-dratsy. Amina zavatra manodidina anao, de possible ny devoly mandefa fakapanahy, zay le atao hoe fakapanahy. De io araka le tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jakoba teo io hoe eo amin'ny Jakoba toko 1:4 fa samy alay-panahy ny olona raha tarihan'ny filany sy ny fisifitahany izy. Samy alay-panahy ny olona, be da be fakapanahy manodidina atsika eny. Ary re fakapanahy manodidina atsika ireny, zavatra mamirapiritra eny, de mitondra heritreri-dratsy ao anatintsika. Ka ny heritreri-dratsy tompoko tsy fahotana, tsy ndreko tsara zay. Raha misy zavatra mandalo ao anatinao hoe misy nahita vehivavy tampoka ianao, na nahita lehilahy tampoka ianao, na ao anaty Facebook de iny misy heritreritra mandalo ao anatinao hoe iny vehivavy iny ohatra zao, sanatria ohatrany hoe misy ino mo zany filana tampoka ao anatinao, na misy zavatra misitona anao tampoka zany, de tsy voatery ianao io, tsy voatery ianao io, fa mety ny devoly mandefa an'io, devoly mandefa an'io. Fa ny fahotana de izao, ity ny fahotana. Ilay 5:5 manao hoe fa ary ny filana rehefa torotoronina de miteraka ota. Io ny fahotana. Raha ohatra ianao ka nahita an'le vehivavy, na nahita an'le lehilahy, na nahita an'le fakapanahy le vola be, ka manomboka torotoroninao, ina le torotoronin, manomboka mandany 2 minitra ianao mieritreritra an'io, mandany 2 minitra, manomboka mandany fiefakadiny, de manomboka torotoroninao zay le manorotoro. De ahoana ny anaovana azy, de ahoana ny hitondra anazy amin'ny vola be atao ampiasana io, ahoana ny anodonana an'io, ahoana ny amelezako an'iny olona iny, ahoana ny anodonako azy, de iny vehivavy iny, ahoana ny azahoako ny vehivavy iny finy tsy maintsy azoko. Zay le hoe manorotoro. Iny le fahotana mafaty, iny le fahotana iny, le ianao manorotoro an'le heritreritra ratsy. Ka iny raha voatorotoroninao elaela eo de lasa mivadika ao anatin'ny fo am'izay. Li zany miainga avy ato aloha de ampirosiany devoly ianao, iny kialamanja, iny zao, tsisy pahita ianao, de torotoroninao io, de torotoroninao io, de ianao le manorotoro an'iny de mivadika lasa fisainana am'izay le izy. La heritreritra teo
lasa fisainana. De in'le fisainana iny eo am'izay anao le lasa hoe mpijangajanga, de lasa mampirafy, de lasa ohatrany hoe na mijangajanga ary anao tsy naninona, na mampirafy ary anao tsy maninona, na nangalatra ary anao ohatrany mandeha automatika ihany, na nanao ratsy ary anao fa mandeha automatika ihany, na ninina zary tsy nety nataonao de ohatrany mety foana, tsy manenjika anao mihitsy ny fonao, tsy manenjika anao ny eritreritrao, fa dia tena hoe lasa normal satria izy lasa fisainana, lasa fisainana. Zay le izy. Inona ny tokony ataon'ny mpino raha tena zanak'Andriamanitra ianao de zao: vo tonga le eritreritra hitanao avy any misy zavatra mampieritreritra anao, eo ianao tonga de fa manohatra, eo ianao tonga de fa manohatra. Ary eo no alalana ny mpino tena mpino, eo ny alalana hoe nandray an' Jesosy ianao, eo no alalana hoe tena zanak'Andriamanitra ianao, eo no alalana hoe tena mpanompon'Andriamanitra ianao a, ary efa tena voadio an' Jesosy tamin'ny rany ianao. Raha vao misy zavatra miady eo anatinao ao, le fisainana atao anatin'ny fo manohatra ny eritrerin-dratsy, eo ny alalana fa zanak'Andriamanitra ianao, eo ny alalana fa zanak'Andriamanitra ianao, eo ny alalana fa efa Jesosy sy ny fanahy masina ny eo anatinao. Misy eritreritra mandalo eo anatinao, de io eritreritra io mety 5 segondra, mety 10 segondra, de mampiditra ny devoly, iny ohatr'izao, zao ohatr'izao, io ny fakapanahy, io ohatr'izao. Ka raha vao ianinao misy zavatra manohatra ao anatinao, iny le fanahy masina manohatra ny eritreritra. Zay no mahatonga na mampahery foana atsika mpino. Raha sanatry ny vavaka misy zavatra mandalo ao anaty eritreritra ao, ka herinao anefa mifonao tsy manaiky, ny fisainana avy amin'ny fonao tsy manaiky, manomboka manohatra ianao tsy tiako zany, tsy te anao an'izany a, tsy tiako zany, de misaoran'Andriamanitra fa misy fanahy masina ao anatinao, fanahy masina ao anatinao. Ary le fanahy masina ao anatinao no manohatra an'le zavatra mandalo, manohatra an'le fakapanahy, manohatra an'le hoe aza miditra amin'io ianao, aza mandritra maty ianao raha miditra amin'io, manimba anao io. De iny le izy fa nandalo le eritreritra, nandalo le eritreritra fa tsy navoanao, tsy navoanao. Ary eo no mahatonga ny devoly mialamaina, eo no mahatonga devoly mialamaina. Raha vao matetetika ny devoly zany mampiditra eritreritra ao anatinao, ampidiry ny vehivavy, ampidiry ny fijangajangana, ampidiry ny film vetaveta, ampidiry ny fakapanahy amin'ny resaka vola, ampidiry ny violence, ny resaka ohatr' zany, ampidiry ny sosao. Ka reha vao hitany ianao manohatra foana, zay le hoe toero ny devoly, de andositra anareo izy. Raha vao le fisainanao zany manohatra an'le eritreritra ratsy iny, de ao arina kely ao ny devoly tsy ahita hirika intsony, de tsy possible ntsony izy andefa eritreritra ratsy eo anatinao, tsy possible ntsony izy andefa eritreritra ratsy eo anatinao, satria le fisainan'ny fonao, lay fonao efa manohatra, ka reo misy fotoana. Zay no natonga amin'ny Paoly apôstôly ny teny an'iny manao hoe any amin'ny Galatiana 3 izy iny hoe nofo manohatra ny fanahy, ary ny fanahy manohatra ny nofo, nofo manohatra ny fanahy, ary ny fanahy manohatra ny nofo. Misy zavatra miady ao anatintsika ao. Ka raha amin'ny fotoana zany le devoly te andefa eritreri-dratsy foana, ary izy manana droit, izy manana droit izy andefa fakapanahy eo an'loatsika. Na i Jesosy ary nandefasany an'izany tamin'ny fahadianana 7 andro sy 7 alina, rehefa avy fahadianana Jesosy de nandefasany eritreri-dratsy. Io izy ovay tonga mofo, io vato ovay tonga mofo fa nony ianao zao, nandefasany fakapanahy Jesosy. Manana droit ny devoly andefa fakapanahy eo an'loanao, mandefa eritreritra ratsy, fa fantatry Jesosy ilay izy hoe ratsy, tsy mila mamadika ny mofo lasa vato vato lasa mofo, non ratsy zany, miala anao satana. Na lefa ny devoly ny fakapanahy teo an'lohan'i Jesosy, andana misaoty avy ety amin'ny tapon'ny tempoly tena mianjera any ambany any, fa tsy maninona, fa izy andidiny anjeliny aminao. Eritreritra ratsy, pressentiment izy tsika, manana karazana pressentiment ohatra zany hoe andana mianjera any fa tsy maninona, de fa fantary Jesosy hoe ratsy, nitoheriny foana le eritreritra, nitoheriny foana ny devoly. Dozy izy ny devoly farany
netiny devoly teny amin'ny farany ambony sy ny tampony izy de nasehoany mihitsy reo izy ny fananana rehetra eto am'izao tontolo zao jerenao fa mirapiratany omeko anao reo raha ekoakeo anatrehako fa ozy jesosy hoe andany ianao mandeha ry satana andany ianao mandeha notoheriny jesosy foana de rehefa notoheriny jesosy foana lay fakapanahy lay eritreritra ratsy de lasa satana de tsy miverina tsony izy lasa satana de tsy miverina tsony ino izy fampianaran'izao zany no mahatonga ny hoe ny devoly manana droit apiditra eritreridratsy eo anatiny foana na any ampianarana fraude mitriche mangalatra na ao an-trano manana droit ny devoly na ao anaty telefôna ny devoly manana droit izy tena hoe hitondra fakapananao amin'ny alalan'ny telefoninao manana droit izy andefa eritreridratsy eo anatinao mandefa eritreridratsy manana droit izy fa ianao koa manana droit afaka manohatra tanteraka izay eritreridratsy zay ka amin'ny fotoana ianao isaky ny metsika ianao zany manohatra toerinao daholo zay ampidiriny de tsy possible tafiditra lasa fisainanao le izy tsy mivadika fisainana fa amin'ny fotoana am'izay ianao zany torotoroinao le eritreridratsy alefa ny devoly na le fakapana manomboka torotoroinao le izy de manana fotoana lavabe anao eritseretana an'izy amin'ny alina manana fotoana lavabe anao andiniana an'izy iny le hoe manorotoroinao anatin'ny eritseritra le izy satria ny devoly mampiditra an'izay de mivadika moramora anatin'ny fonao iny de mivadika fisainana ary raha vao mivadika fisainana ratsy iny tsy maintsy vitanao ny action satria avy ao anatin'ny fono ivoahany saindratsy de ny von'olona fakambadin'olona ny alatra ny fahotana rehetrarehetra sy ny tsy fahamarina retsika avy ao anatin'ny fo no mivoaka ho azy am'izay le izy ny ainga avaizy ny ainga avy eo am'le eritreritra fa ianao nanaiky nanorotoro an'le izy de nivadika fisainana eo no hitandremany mpino zay le hoe toeriny devoly de andositra anareo izy zay le tedin'andriamanitra amin'ny efesianina toko 4:7 manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly aza manome fitoerana inona ny dikany aza manome fitoerana ho an'ny devoly izy manana droit andefa eritreridratsy eo anatondoanao fa ianao koa manana droit afaka anosika azy dratsy sy mampiditra anao satana raha vo toerinao fotsiny izy eo anaty eritreritra de tsy tafiditra ao anatin'ny fo tsy tafiditra anaty fisainana zay no mahasamy hafa ny eritreridratsy sy ny fisainandratsy ny eritreridratsy avy amin'ny devoly fa ny fisainana ratsy efa avy aminao efa lasa volonté ianao efa lasa volonté efa sitraponao ny fisainana ratsy zay le izy ary nitendreniny devoly tsy ianao tratran'ny fakapanahy fa ho lasa fisainanao mihitsy le zavatra de ianao mihitsy ny manana volontaire ianao mihitsy ny manana volonté hanao an'le izy satria fa mivadika fisainana ratsy la eo anatinao de ohatr'izay koa ny zavatra tsara rehetra tsisy hafa fataka zany tompoko rehefa ianao indray ny zanak'Andriamanitra ka misy eritreritra tsara mandalo de iny le eritreritra tsara iny manomboka torotoroinao le zavatra tsara iny ohatra manam-pitiavana ny rahalahinao na fitiavana madio mana fitiavana olona ianao misy zay ny tsara zay ny mahatsara ny hoe fidio ny zavatra henonao ary fidio ny zavatra jerenao ao anaty Facebook ao anaty télévision ao anaty radio satria tompoko itsika manana zavatra maromaro azotsika ampidirana ny devoly na amin'ny sofina na amin'ny maso na amin'ny tanana retovam-pandrenesana asa na anankidimy zay na anankifiry na anankidimy na anankifiry nitovam-pandrenesana amin'ny maha-olombelona fidio ny zavatra jerenao rehefa zatra ao anatin'ity telefôniny ty
ao anatin'ny televizion anao raha vo zavatra kiratsiratsy foana ny jerenao ary ny devoly mitondra fakapanao am'izany eritreritsato zany raha vo zavatra kiratsiratsy foana ny jerenao vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asy